fa nidina ifotony nijery lalam-pirenena fa 470 amin'ny mahasolombavambahoaka voafidy azy tao amin'ny tanàna Ambatondrazaka ny solombavambahoaka Aureline araka izany ny tenany no isan'ny angadana nanana sy viana ahitana amin'ny fanamboarana ity lalam-pirenena ity. Ny tompona andraikitra ao ministera ny travaux publics zany dia isorana koa ny fitondram-panjakana satria tsy tongatonga foana aty so matoa izy tonga aty koa zany dia hiraka avy any amin'izareo any nefa moa anjaran'io dia tonga izy nanotrona namaly ny etaetanay vahoaka taty satria tao anatin'ny 4 andro zahay teto tao anatin'izany ny tenako nahitako natonga nany antso vonjeo tamin'ity lalana ty satria tafajanona teto zay zay moa nijanona indray andro tontolo fa ny taxi brousse ny camion nijanona nandritry ny 3 jours isorako be deabe anao monsieur le ministre fa tena à l'écoute tena mihaino ny feonay vahoaka majinika ty amin'ny faritra aloatra mangory ianao ary nirarina dia ingane azo zay zavatra irinao angambany tsy hitako hoe inona no amalinay anazy fa reto moa zahay maro be ary ny fiaramiasantsika dia itoy mandrakariva na izany na tsy zany ary mbola misy indry kely mba tiako manararaotra ny fisinao eto ako azadiny fa any amin'ny Ambatondrazaka any amin'ny misy anay any dia mbola manana an'le atao zay hoe manainga zipo tamin'ny herinandro teo zay fa tsy manainga zipo tsony angamba fa tsy hay tsony fa dia anaran'afa indray moa ny anaovany tenenan'ny olona azy tsy hotononiko eto dia mbola manana an'le atao zay hoe ary amin'ny kafe sy manana an'le ao ambalabako tena urgent be mihitsy io ary mba iangaviko anao an-tanandroa monsieur le ministre mba na tsy ho tafidina any an-toerana ary anao mba hijery an'le toedrara zay misy any satria miantraika any amin'le fiainam-bahoaka le izy satria na ny vary ary déborde le rano dia tototry ny bedana tototry ny rano tototry ny fotaka ny vary amin'ny partie na loatra iny zany dia zay zavatra anjoanay zany aloha fa sauver kely aloha zany zay fa nitsahatsahatra ny orana zao fa raha misy zany filatsahan'ny orana zany amin'ny herinandro dia tsy fantatra tsony zany zay ahazo anay amin'iny faritra iny